Safotofoto. Nosoratany Anjanofy. Ovelomin'ny io miazany rina. Ny ravo. Vantso. Miaraka amin'ny herinirina. Rakoto. Sinez. Afaly. Ianjariliva nandray feo sy nanatotosa. Zao no ty amin'ery Jessica. Asa ianao zao raha ho tamanako. Mahafinaritra be ka. Sady aty koa zao tsy misy atahorana. Inona ny atahoranao ka? Fa ireo karazam-behivavy miodiody manodidina anao ko. Ianao dia ny fahasarotam-piarony be loatra. Everinao fa tsisy vehivavy mihitsy zany aty mba mivoatra aty. Na misy aza tsy mampanahy ka. Iny. Tsara zany rehefa tsy ho sarom-piaro amin'ireo marary ho tsaboky ianao. Fa tsy aleo aloha saika kely dia tsotsotra avy eo. Ka tsy vovoka fony ve zao ao an-trano? Ela tsy nisy olona mantsy. Efa misy mpanadio isan'andro ka. Na dia sika tsy teto reny ary. Tsara kosa zany ka. Fa aleo amin'izay ary aloha za ho any amin'ny dosy. Dao ary. Tena mahatsiaro vizana koa zany. Aleo reo fa nendra zay nge mandamandreo. Iza koa tonendra zay? Ka alefa nyteneniko anao teo hoe mpikarakara ny tanitsika hatramin'izay. Dia vitany ve ty tanàna be ty? Fa namafy ohatrin'iny aza nge ny asa rehefa atao mpitiavana ary Jessica vita foana. Tena marina zany. Andao amin'izay akaina ary. Andao ariko. Dia arabaina tonga soatan-drazana ry roa kely misaotra ary nendra zay. Mbola isorako anao eto ihany koa ny karakaranao ny dada sy neny teto nandritra izay taona maro izay. Indrindra moa zany ny karakaranao ny trano nandritra ny tsy nahateto anareo. Inona moa ny isorana amin'izany aka? Raha ny tena marina ny fanao fao sy ny fanampy teto izahay. Ny ara-orona misy fahoriana ary ny ara-paly raha misy fifaliana. Marina aloha zany. Raha ny firesaky ny farany dia tena ny fakahazo po be mihitsy nareo rovaly. Namana hatramin'ny fahakelinay mihitsy izay. Ary tena toy ny vera vavy mihitsy azo ny lozan'izao. Ka atao hoany. Tsy tsika ny tompony miaina sy ny fandaharanako. Nefa na izany aza fosiny saina tsy maintsy mametsivetsy. Tampoka loatra ny nalasana an'izy mivady ray aman-dreninao. Olona tsy nanino izy ireo ny ala teto nefa dia hoe maty. Na ny nofo mangatsiaka an'izy ireo aza tsy azo nentina tatehan'ny fahasandrasana akory. Tena mampalahelo tokoa ny zavany sehory nindra zay. Nefa inona moa no azontsika hoe sady tsy izy mivady rery nge nanjavona tsy tafaty. Ady ihany koa ireo olona maro be tafaraka fiaramanidina tamin'izy ireo niara-levona daholo. Lavenona sisa fa tena tsisy azo niraisina. Mampalahelo tokoa ny fandaharany. Tsy maintsy ekena na dia mafy antsika etona aza. Fa ilozako tsara resaka aminareo eto nefa ny asa koa mbola betsaka ka aleo aloha ilozako nganareo. Fa omendalana ianao ry nendra zay ary. Ny ngotongoto erito nendra zay miresaka aminao. Dia efa tsy mividy olona mahasaro-piaro anao mihitsy ianao ty ry Jessica ny. Izy aza efa hoe neny raha zay. Izy neny nge no mitovy taona ry Jessica. Ka izy angeny tsy atokisako fa tsy ianao antomolo ripoza. Jessica, mba asio fetrany ihany ty fahasarotam-piaronao ty ka mariny. Ahita rozana efa rano fa dia miteny zay. Ka tiako loatra nge ianao ry Zaky. Na izany azy. Izany mahatonga na hoe hiaro anao manoloana ny fakapanahy. Ka asio fetrany ihany fa tena mandreraka mariny. Eny re. Efa mba miezaka ihany nge hafa le olona mihitsy no manao fijery hafahafa. Zao fotsiny ry Jessica. Matoy ianao netiko aty amin'ny tanindrazako asehoko ny fianakaviako dia tiako. Ary ikarakara ihany koa ny rarintsika. Ka dia maiza mipetraka tsara. Zany veriny zany. Eny oa. Tena fabe mahenao n'izany teninao zany. Io fa ezaky ny tsy ho saro-piaro be intsony ary. Dia eo teo zany. Fa mandehana aloha mba angalora aminao kosa fa mahafana be nge zany andro zany. Eny ary ilozako vetivety ianao. Tena mbola mavitrika nge ty nendra zay ty. Ka asa atao ampitiavana anaka vita toy ny tsy natao sady efa mahazatra koa moa ka tsy manahirana amin'ny fanatanterahana azy. Eno fa ono ary nendra zay enao moa zany tsy mananjanaka. Zany hoe mananjanaka vavy tokan'izay aka mianatra ny Antananarivo any izy. Fa tsy mba mandalondalo aty mihitsy nga.
ohatran'ny fahela ihany izay nahatongavana izay nefa ohatran mbola tsy hitako. Mbola ifankahita eo ihany ray nareo vanim-potoana ny examen koa ne izao dia tsy dia midina matetika izy. Marina aloha. Sady ny sarandalina ivezivezena koa tena enjana ihany. Fa hono tokoa ary ny enda izay dia ahoana moa izany nanaovanao an'ireto voankazo? Mba efa misy olona nampiandriketiny dada sa ahoana? Fomba fahaveriny aloha dia izy ihany no karakara an'ireo sady fialam-boly azy no fidiram-bola ihany koa fa Ndrema izany no nanampy azy tamin'izany. Ndrema? Iza moa Ndrema? Zanaka nadahako izay rea. Izy mipanadio ny tanim-boankazo ary izy ihany koa no mpioty azy. Zany? Ka tsaratsara angamba raha manatona izany Ndrema izany ako. Aleo ary fa asaiko mandalo aty aminareo izy raha rive. Dia misaotra anao ry enda izay fa raha tsy nisy anao dia sahirana teo tako. Inona moa no tokony isaoranao anaka? Ao anatin'ny asako daholo izany sady adidiko ihany koa. Fa ilaozako anga aloha ianao fa mbola be rahako eny ary. Ao tompoko. Mansoa. Ka inona ny am'izay? Mitady avy ianao dokotera. Sa mantsy ny Ndremako. Mansoa ray tatrany. Tena mila anao tokoa ako. Dia tena androso tokoa moa za dokotera. Jessica, mba hitondray ranom-boankazo ao niza fatra. Oui, j'arrive. Hatray marina. Vao za vavy mahafatifaty be. Andray za torony lava. Aleo raha mba rabaina amin'ny teny vahiny. Ndrema koa mihitsy bandy vindany. Apaozory vao mandeha. Manao any ianao? Ary to vazaha mahay teny gasy olo tony. Ie, ny dadako angeny malagasy fa mamako ny frantsay. Dia manao voankazo aty fotsiny izany. Fofombatoko izy ry Ndrema. Fofombato ny. Efa lasa n'le dokotera ratsy tia mitondro beko. Ndray marina. Zao no. Ka zao ry Ndrema, mila mifanampianao izay. Tsy maninona mihitsy fa fanampiana tohinona moa za dokotera. Izay ny antony antsoina ianao. Ekeko azy nasinona amin'izay aho mahita n'ity mahalalako tionako. Ho mahalalako na dia nofinofy ihany aza. Ary ohatran'ny lasa saina be ianao zany. Tena lasa saina dokotera fa may kilo zay nivariko nataiky fotsiny ao mantsy dia iny ihany lasa naka aty ve? Ka tsy aleo ve hamonjy an'izay dia miveriny eo raha pitsy hoe ny valy teniko dia fa eny avy hatrany vona ny ara-asa aminao zay fa lasa aloha dokotera. Eny ary dia misaotra mialoha. Reva raha madea. Ndray ry paozina marina. Orinjaka. Fa ataonao iny ny olona mampime be iny. Ka olona nampitsika amin'ny eto tanàna ry Jessica. Fa aleo aloha isaka kely dia tsotsotra fa ohatry ny deraderaka ko. Mandeha mariko. Fa hono ary ny eny to. Rovina va miangaly ny midiny ity. Rehefa vita ny fanadinany fa misy ilana ho azy na? Ka izany ny eny to fa hianatra teny farantsay mihitsy fa tsy taneny to na le voazavavy amin'ny dokotera iny ko. Ve Jessica mahay miteny malagasy tsara ne iny ka tsy hitako hoe ataonao ino teny frantsay. Ianao marina ary ny eny to. Iza marina moa larany teo? Jessica. Jesy le Ndrema mety tsara kosa izany le toa. Tena tsy mahatsongavana amin'izany le Ndrema. Fofombatany tokony. Ka mbola voafofo izany. Ka se moa vazaha. Sao dia diso fiantefa ary izany fitiavanao izany anaka. Fa zahavavy ohatran'iny ve hijerenao akory? Ianao izay mpandroaka sarety io? Ka ny fomba fijeriny ihany keo ngerindreny to dia efa napisy fanantenana beko tena hitako hoe tia izy. Anjarako fotsiny sisa mihetsika. Dia rary fotsiny eo le Ndrema. Aza mataotra ianao raha neny to fa ataoko matipaika daholo ny zava-beta dia tsy maintsy raiky teo Dia mirary soa ariko. Ianao ty moa to tsy laitra kisokako. Dia misaotra ary neny toa. Ary ianao aloha aho dia atory fa ny alina ho mitondra fisainana. Tapandriamandry re neny toa. Misaotra ianao koa tapandriamandry. Ka ho dokotera. Inona marina moa zany le fiaraha-miasa iarahantsika izany. Dia tena mbola miala tsiny taminao ihany moa le omaly iny.
Lo zany efa tena mahy taony vatrika raha tsy hoe nody aingana tsisy tsiny ka zao hoe momba an'ireo voankazo ireo no tena hitadiavako fanampiana aminao. Atao enina zany hoe efa reko tamin'ny endra zay mantsy fa ianao no nanampy any karakaran'ireo ka tiako raha hoe toizanao ihany zany. Ka tsy maninona mihitsy zany dokotera. Ry ay za raha le kalajisy. Tsy maninona dokotera fa efa mahazatra ange ny karakara sy mioty an'ireny. Ay ka zay any fa hatramin'ny famoahana azy ny tsinainy koa dia mba hakinika aminao hoe. Ka zany vera doko tsy hanahirana. Ahoana ka atao hoe ilana fahaizana mandrara hono ny rainao fony fahaveriny. Nefa nge za fantatrao ihany fa tsy mahay azy zany na dia kely azako. Tena tsy haiko re dokotera fa miala tsiny marina mafy. Aza matahotra ianao sy Jessica ange ny ara-iasa amin'izany. Ianao mba mahalalalala ny fomba atao mivokatra rehetra. Jessica kosa mitady ny lalam-barotra famoahana azy. Jessica? Ino nareo miaraka manao an'izay ka manaky zany ve madie dokotera? Eny manaky ny ara-iasa amiko ve sa mino fa tsy sarotiny amin'izany izy. Ny fanekeno no tena zava-dehibe. Ka tena mety be amiko mihitsy zany indrindra masoko. So tsara zany aiza ndray dokotera. Raikitra zany ary tonga dia vola mihitsy za dokotera. Eny ary ka fampiresaka zay sy Jessica dia aleo fa saiko manatona anao izay. Tokoa moa zany ka say makany amin'ny broka ary izy dia raha efa vonony zay angamba fa sasany andro eo le mahazo le bonaikako. Eny ary fa dia omen-dalana ianao ndray mariny zany afa ny lary lendrema. Enina fa tsy trondro manantom-potsiny ty tsy mela kankana akory. Mahay zany tsika lary lendrema. Odio ay zay olona hoay marina tena le Jessica zany nefa za ty miosina tain'omby. Ay zay olona zay azafady mba saky hitady andrema azafady. Ny raso kely aloha fa ilazako izy na tonga dia midira ao amin'ny efitra ambany eo fa hiaka azy vetivety ahy zay. Aleo amin'izay lahy sasaingana dia hanika lavarangana aloha isolo akalo any ambony. Ndray mana lozy ty saika latsaka ako. Marina mafy tsy n'le Jessica iny ateoko. Otra neniko ny gropaka matsy izy teo. Aleo aloha miditra aingana vatsy. Aiza le akanjo faran'izay tsara reny ato aloha no. Zay. Aleo amin'izay midina fa sasa miandro eo zay no mahalalako. Je suis là madé. Ndrema manahoana ianao? Salama tsara fa ianao koa bonjour. Salama tsara kosa ka. Fa oatra nisy zavatra nilatsaka izany ho tafy any ambony tany teo ka le sangamba fa tsy maniny. Asevo madé, asevo madé, asevo. Ndrema mitenena malagasy fa mahay miteny gasy nge zany. Je parle bien français madé. Ndraiko malagasy ny fofombatiko malagasy ndo zany za koa malagasy. Fa afaka mifampiresaka tsara miteny malagasy tsika teny malagasy tsara kosa bien ka enina raha vaovao nentinao madé. Zany fa ahoana andray tonga ifampiresaka aminao amin'le asa nampanaoviny zakatsika. Eny efa mazava amiko tsara aloha le asa eny ka ahoana ary zany ny anomoantsika azy. Ho hitatsika eo ny andaminana azy. Fa ny karamanao zao no tokony ho teneninao ngamba dia ho hita eo. Ny amin'ny ndray tsy asitsika olany. Miara-miasa aminao nge ny tena mamiko zay zany atomboka amin'ny latsinainy zany ny asa raikitra zany fa orevara dia amin'ny lendi indray zany Jessica. Velomindreny Jessica tena babonao zany foko zany. Ahoana moa zany no fa mba andrisiko lahatra azy. Keziko nefa tena tian'le dokotera ratsika. Dia ahoana zany lendremo azy koa zany. Dia ataoko ahoana nefa ty fitaovako izay tena miredareda. Tsy misy mangiditsy andrama zany rangaha.
Ndrema ikiala miengalo tony miengalo marina fa ina koa ary mahazo andrema fotrindreny nahita faty mitsangandreny ka tonga tsy nahatrona nasesiny mihitsy ndry zao ko nasesikiza tiandremy ty koa mba mahita lazaina inona koa zao mahafaly anao ohatran'izao ka ohatrandreny hoe mihinana velo reny mihitsy ka tena faly ary miengalo nahita andria andao mba ampianary teny farantsay fa tena tsy ohatry fa ampianarina teny frantsay ao anakoa ty ndremy aza be fanontaniana mory miengalo fa ampianary fotsiny le de vita mba mahagagana izany fiovandreny zany teo tsy taitra amin'izany teny vahiny zany fa hoe teny malagasy ihany dia ampivelomana ka taloha zany ry miengaly very anjary eto raha tsy mahay teny farantsaiko ka zay mba hitalaoko amin'ry io fa aleo aloha veterika aloha anotsaka an'ity mangazo ty fa avy eo sady akakay sy sitolo ka aza vao amin'izay ary ny antony so fiovana tampoka izao rindrima ka zao zany le izy ry miengaly efa tonyeto ny anjara fanambadiako anjara fanambadiana kanefa ny tena olana tsy mahay teny malagasy loatra izy ko anika tsy de mifandray mihitsy ny resakay zany re tsy mahatonga hianatra raha azoko tsara zany de anandrema eny azo lazaina hoe vazaha ihany le izy saingy mifangaro keliko raha tsara ny vitako de anambady vo zany zokilahy ndriky no mety sy zany raha azoko tsara de tira manonaka sy mofo gasy ve zany olo tiandreny zany mandeha miandalana eo ihany rehetra zany zay ambabona amin'ny fony fotsy rao aloha no atao masaka tsara fa ny raha manonaka sy mofo gasy zany mandeha ho azy zany mba lalina koa zany ary so de manofy atoandro ary loha elaty fa manofy atoandro ahoana kosa ary miengaly ka ataon'izany vazahazany iny na onty ndray mampanosy tainomby aza de manambanimbany asaka eo kosa ndry tsy manambany afa manokatra amin'ny masonareo so de arary fotsiny eo ka tsy misy mangidy tsy andramany eo ry miengaly rehefa tsy zaka ve izy jionina ihany zato foko ka ahoana ampianatra ihany ve ndry sa tsy fa zangy efa maika ty hianatra mafy mihitsy eny ampianatra andrema nefa na zany aza aleo aloha akaina kely fa mbola savilaina ny lalana ka de misaotra mialoha etsy miandrendry eto zay masaka tsara koa ty loko ty hoe andra soloana ranombary amin'izay zay ary aleo aloha andeha hanoko volany any efitra mandra-pafanana eo ary iza koa n'olona mandontoana amin'izao andrefa hariva be izao sa ndrema nefa ndrema ve tsy tonga de hiditra aleo jerena fa zah koa zany to be eritreritreto fotsiny ka hito andavarangana no hivoaka ahoana kany anao zay oe to zanakanjely na de ato anatin'ny somamby samby aza de hitako tsara ty akampony inona hoany anao zay azafady tsy zany fa say hitady anenina zay ako ka tsy mbola ao izy fa mbola misy nalehany fa raha tsy mampanina anao de apetrao ny afatra ay ka aleo am'izao ihany raha tsy ho izy tsy maintsy mbola iono ihany zay raha pitsy eny ariko veloma ianao raha matokely veloma ianao toko mba iza koa ary ny olona nitady aneny teo iny za koa moa tsy nanontany zay anarany akory izy koa tsy niteny za aloha tsy hampandroso olona tsy fantatra sady amin'izay lehilahy amin'ity andro alina variny eto fa aleo aloha androtsabary amin'izay ka misy azy eo ny eny raha tsy misy sakafo masaka ny tonga eo izy
tena tsara tarehy zany nda zazavavy a. Anjely lasaka tany mihitsy. Zay ohatrany tsy dia mahalala fomba akory isiko. Zany raha mba nampandrosoany akory aleo aloha hodenina fefa miamaiziny tiako. Lozako mandefa vonany amin'izany zavatra teo fotsiny. To lasa enjana be ny izany asany neny zany e. Aisaka efa isasaka ny ala vao tonga. Ngatsy aloha zanaka. Tena tsy naposiko ny zavan'seho tany. Fa nisy inony? Ny korotana ambony ambany ny birao tao. Nisy namaky ve? Tsy nisy namaky fa nininana korotany. Ohatry? Tsy haiko mihitsy izay antony fa eny sasakala eny vao vita. Fa nga dia tsy maintsy nofitaina alina ka. Ka naleoko natao alina fa le mifoha maraina koa manko mafy amiko ka. Tena lalina izany. Fa maninona koa nefa tsy natsoneny hanampy aneny tany. Efa tao an-tsaiko eo fa amin'ny fotoana iantsoko andriaty sitranay nahavitana zavatrako. Fa zao nefa ny enjeraka. Tsy maninona re io e. Tsy maninona ahoany. Avy eo rehefa marary dia manahirana. Fa nisy mitady aneny marina teo aloha malaza. Izany ry Mengaly. Dia tsy fantatro. Izy tsy niteny anara moa zaho koa tsy nanontany. Mba lalina koa izany. Dia tsy namela lafatra ve izy? Tsy nanafatra izy fa tsy maintsy mbola eona olonareo androany. Ny dokotera angamba izany. Fa lehilahy ve aloha nefa sa vehivavy? Lehilahy? Teny dokotera izany. Dia tsy mba nampandrosondry akory izy? Ka olona tsy fantatro veriny eny dia ho ampandrosoka hatrano Sady amin'izay ny andro efa hariva izy lehilahy rahateo. Eny marina izany aloha e. Fa ndeha hiasa amin'izay aloha fa efa toandro be ty ny andro kia. Za koa ndeha hakatra zao ihany fa naka an'ity boky ity fotsiny ny dinako taty ka. Dia mitondra azy zavatra zakandria ao ary. Izay fa lasa. Ndray ry neny. Tena hitako mafy izany asan'izany. Eny rehefa tafita eo tsy avelako hiasa tsony izy. Fa za indray mamelana mianaka. Mba ho tanteraka izany dia aloha miezaka tsara. Aleo mamonjy fiara amin'izay sao dia taraiky eto. Tazatazana very dokotera. Manao ny ianao ny nendra zay? Salama tsara anaka. Mandroso ianao ary nendra zay? Eny ary. Fa hono ary nendra zay mbola makaiza ho ianao amin'ireny andro efa maizindreny. Tonga nitady anao tany amantsy maleriva dia tsy nahitanaoko. Tena fa baraka mihitsy. Fantatro mihitsy fa ianao nitady any efa dia tsy nampidira Mengaly tao an-trano akory hono ianao. Dia tena miala tsiny rery dokotera. Tsy maninona ka fa Mengaly no anaran'izy iny? Iny le zanako mianatra any Antananarivo re olona tsy fantano ianao ka tsy nampandrosoniko. Eny marina kosa aloha ny asa. Andro efa hariviniko sady amin'izay lehilahy mandondony eo am-baravarana. Ahoana moa izy ny tsy atahotra. Fa tsara tarehy le zanako ry nendra zay nanahaka anao mihitsy. Mba mahita lazaina koa ianao ty dokotera ka. Marina izany. Fa tsy nahitanao amaleriva ho nanadio sy nandama amin'ny birao anao Ay ve. Fa angamo izy io dia mila hoe alamina ahoana fa fanafotsiny inge dia zay Ka tena savoritaka be any tao Tsy haiko aza sy fandeha andro taratasy ireo fa nalamiko eo ambony latabatra eo fotsiny dia ianao no mahita ny fandehany avy eo ko. Misaotra anao fa tena sahirana ianao ry nendra zay Ary inona ho any saika ilanao amaly zay tsy dia maika reny amin'iny. Aleo amin'ny manaraka Eny ariko. Andeha hamonjy ny asako aloha izany dia mazotoa ianao ry nendra zay Raha matoa molamola. Io dia mingolangola ery miresaka aminjaka. Ary iza sao sany zanany vavy izany. Amin'izay dia tsara tarehy koa ny zaka ery. Aza mahay miaina io tsara fa ataoko mahalala tsara ny anarako Ny olo tiako ny tsy aiza miaina. Ndraso fa rahako maso manomboka eto ny momba azy ny anankiray. Bonjour dokotera. Bonjour ndrena. Est-ce que ça va? Ça va bien merci. Tena mahay miteny frantsay mihitsy nge tindremo ty Bien sûr ke ve dokotera. Tsara mpampianatra mihitsy nge za dokotera. Manana mpampianatra manokana zany ndrema?
Tsy hoe mpampianatra manokana fa liana bavokely mianatra any Antananarivo any no mampianatra. Zanaky neny razay e. Le zazavavy tsara tarehy tao amin'iny zany. Ay, fa nga efa hitan'ny dokotera zany miangaly. Ka izy aloha tena tsara tarehy sangy tsy atsindreny Jessica mihitsy indray mafampiresaka. Ema, ino aloha no tena atondeny sefa variana amin'ny famazivazy eto fotsiny tsika. Eny tokoa. Tsy zany dokotera fa anatitra ny reto ahy. Fa raha mety dia mahade Jessica mihitsy zany ny tena ilaiko raha hoe ao izy ko. Mbola misy zavatra ataonao Rondrema. Tsy maninona fa voaraiko reto e. Sa mbola misy tokony hazavaina Rondrema? Tsy misy ka. Tsy misy fa eny tsy misy. Lozako angambany ianao dokotera fa mbola maika ahy. Eny ary mandra-piona se. Tena loza indray le sindry lenirema fa tsy nahitankala Jessica indray azany androany. Marina raha hita tory indray raha alina. Sery Jessica malalako manina anao azy zany. Dia aleo ny lalana mody no asena olona fa ikala Jess zay mifampitosy amin'ny dokotera ako. Ay marina. Jessica fa manao inona ty ka ianao io? Miandry anao ary mila valim-panontaniana avy aminao ihany koa. Ka mandro soary aloha ato an-trano ianao mandro soa dia apetrao ny fanontanianao fa hovaliko arak'izay tratrako. Tsy androso re za fa aleo eto ihany Fa ahoana? Fa hono isaka io zany miangaly zany ary aiza izy no mipetraka? Miangaly? Anabavo keliko ange izy io mahade Jessica zanaky neny razay ary mianatra any Antananarivo any izy. Fa inona aloha ny aton'izany fanontanianao zany ko? Efa hoe za manontany fa ianao mamaly. Ka eny raha hoe zay zany ny tianao. Tena saropiaro le tilitily Rondrema. Maiza manararoatra elahy. Tady anaiky tanteraka tia ny trondroko. Dia isaky ninona izy no midina ty? Zany hoe amin'ny fotoana tsy voafetra re. Ohatra fotsiny hoe rehefa lany vatsy izy zany dia midina. Na raha hoe misy zavatra ilainy maika ohatra. Ay, zay ihany fa veloma Veloma Jess Inona raha ny dikan'ireny fanontaniana tsy misy farany ireny? Eny fahasarotam-piaro aloha nefa amin'izy. Iteo ihany lesy Rondrema manotoy an'izany Tena laso any amin'le zazavavy lava volony ihany no saiko. Mila tsy havita zavatra mihitsy rehefa tonga ato an-tsaiko ny saron'endina. Zany ve no atao hoe coup de foudre? Asa na mety hoe eritreritra dala fotsiny anga fa raha izany ny fantatra Jessica. Asa fotsiny. Lasa saina. Aiza ho aiza hono ny antefan'le amby roa teo. Ay ve ianao taorinako tao Ka nareo tena lasa lavitra mihitsy ko. Tsy mahainao akory ny zoroko teto. Dia inona hono izany izao no mahalasa sainanao teo misy marary zay ho any mila fitsaboana maika mihitsy nefa tsy manambola ny fianakaviany ka raha tsy ho voninjaingana nefa izy dia tsy ho avitra ny hainiko. Fa tsy misy azonao anampiana azy anga? Izy aloha vita ihany ny tsabo sy karakara azy fa ho avy koa nge ny hafa raha hoe mahita namandeha an'izay dia horaikitra ny hoe miangatra satria tsy ho arako mihitsy zany. Raha mba hoe ireo sahirana eto amin'ny tanàna no ataon' izany dia mety ho ravatra amin'ity kabinetsika ity mihitsy amin'izayko. Ka maninona nefa raha izany mody asiana manampy anao ny fianakaviany ohatra. Asiana manadiona mikarakara zaridaina sy ny sisy izany hoe hosandany fitsaboana an'ilay marary izany. Ary tena mety tokoa izay hevitra izay ry Jessica. Aleo fa ho resako amin'izareo zay rehefa tonga izy rapitra
Ka efa vonona ve aloha sakafo efa tena nona zany. Ie, ka iantso anao mihitsy ny dinako taty. Ay, ka andao ary. Mody hoe marary io. Ataony fa tsy fantatro nga fa iny mengaly iny no mahalasa sainan'io eo. Mila mihetsika aingana dia aingana amin'ny hevitra efa masaka ato andohako ato ah. Tokony faran'izay aingana ny fanatanterahana azy. Nefa na izany aza mila mailo ihany aloha ka. Manomoto fanina tsy mahalala ninina sao dia mora tratra eo. Ndrema koa tsy azo atao namana satria toa zandro tsy foana ry izy. Zany hoe mila maka namana avy any ivelany aho zany. Tsy maintsy voako ianao ry zazavavy mpitsoko tian'olona. Ndrema marina. Sambasamby zany. Ka manahoana aloha ndry? Salama tsara ka. Fa nahoina ty andrenivohitra hono ty Ndrema. Ka mba mandehandeha rery kiala kely. Sady za nge zao fa lasa mpandrarano. Lasa mpandrarano zokilahinareko. Ay fa re. Dia mpandrarano momba n'inona hono zany? Ka betsaka ka. Fa am'izao aloha zany kiala kely resaka voankazo aloha zany no atao. Tsara kosa zany ah. Efa ho lasa tremalaza zany rehefa kelikely. Zay mihitsy aloha ny tanjona. Fa hono aloha ry miangaly. Mba manahoana aloha ny fianarany. Mandeha tsara ka. Zao akaiky examen zao no tsy misy tany ipetrahana mihitsy. Fa mba nahatratra teto azy elako. Zany? Ie. Ka milofosa aretsy. Zay batony azy efa tsy fidinko. No ay e. Ary mba manahoana hono iny ihany. Hitako mihitsy le zanandalo kely tany iny fa firy angava mety tranotrano izy ko. Mba jerijero ihany re izy ry Ndrema. Iene. Fa mangivanga tsy tapaka eo ihany inge izay mianaka ka. Ary hono azy Ndrema. Ahoana zay ny miangaly? Ary mba nanahoana tokoa ny amin'le zazavavy anjara Ndrema. Efa raikitra ve? Ka efa miroso ny andalana ny amin'inty no. Tsara kosa zany. Ka zay roa mihitsy ange zao no niara-niakatra taty zao e. Anga? Zany hoe izy lasa any amin'ny hotely ihany fa za kosa zao nakaty amin'ry zaoko. Efa miroso marina zany. Ary aloha zany dia hikarakara sakafo antsika ary. Efa nona mihitsy zay Ndrema io e. Tena marina mihitsy zany. Fa io vao manganelika aloha atokona zay vao mandro vary ndreko. Eny ary. Ilozako vetivety ary aloha ela. Eny ary. Ao zany no mipetraka le fahavalo. Aleo amboarina tsara amin'izay ny drafitra rehetra. Tsy maintsy azoko ianao raha matokely ah. Fa nisy milana azy ihany aloha le Ndrema e. Zao hitako mora foana ny trano misy an'le kiala kely io. Inona moa zany zao nataoko fa dia hijery an'ireo olona nampy andray zao tetika manaraka. Ary aleo hiala eto amin'izay sao dia misy mahatsikaritra eto. Fa hono azy ny zaka? Tao tsy nasianao resaka tsony ngely momba antsika e. Tsisika. Tsy nasiako resaka ahoana moa ka? Ny momba ny rahantsika re ah. Tao variana dia variana ianao fa tsy eritreretinao tsony momba. Tsy variana zany ary tsisika. Be fotsiny marary ny raisiko tatoato zay e. Dia andro marary tsy isy tsony zany vao atao ny rahantsika raha izany ko. Sa tsy atao mihitsy? Ary tena tsy mahatoky ny fitiavako mihitsy ianao tery tsisika. Ka na mahatoky anao asange ihany fa kapana koa miodiody eo aminao isan'andro e. Za indray ianao sy ny fahasarotam-piarinao Ka olo tiako kosa ve moa tsy ahasarotiny ahy. Eny ary mba ampilamina sainao dia ahoana ry nzaka? Dia ianao no misafidy ny fotoana anaovana ny rahantsika ary. Marina ve? Marina zany e. Jereo izay daty mety aminao e.
Na dia misabotsy izao aza. Zay tianao hoe na dia hoe androany azaho Oay misaotra azy ny zaka. Andray izany hafaliako marina. Ka mahita anao faly ohatran'ireny tena mahafinaritra fa tsy le miferinayna laviny. Ao ary fa tsy ferinayna tsony aho manomboko izao hoe ary tsy alohalohako izany malalako izany. Dia aleo aho hijery an'izay fotoana mety amintsika. Izay mihitsy. Sady hijery an'ireo firavaka hoentiko mianjaika amin'io fotoana io kosa. Mandriana dia ataovy izay mety aminao re. Nzaka? Fa misy inona no nazonao teo no ohatra mitabatsaba tsisy farany io ka? Nzaka? Fa nafindranao aiza nga le boaty nisy ny firavako iny? Tsy nikitika izany kosa aloha. Dia lasa izary. Sao dia mba hainao kosa ny namendra toerana azy fa tsy tadidinao ohatra. Mba hajereo tsara ihany aloha ka tatao anatin'ity kofra ity tato ihany angeny nasiako azy. Firavaka be dehibe ireny ve dia ho apetrapetraka fotsiny ihany? Jessica, diza nefa no akazy eo ka. Asa? Ary iny ty ataonao mitady ny zavatra ahy. Aiza fotsiny ato ary ireny. Vao omaly ihany nanolo-kavina mbola teo daholo ireny. Tena tsy manaiky an'izao kosa Nzaka. Mba hajereo any amin'ny toeran-kafa aloha sao dia disy toerany aza disy endraotra ohatr'izao sady ianao. Toeran-kafa iza nefa. Asa jereo any. Trano vaky tsy entana very fa ny firavaka fotsiny nanjavina. Dia hiantso polisy afa tsy manaiky an'izao mihitsy ka. Jessica. Andraso aloha tena lasa ihany izy marina. Zany raha azo ataony inenina mihitsy. Fa mba lasa iza tokoa ary zany izay boatiny. Tena hitako tsara mihitsy aloha izy maromaraina nanolo-kaviny. Mbola teo mihitsy le izy. Dia onendra zay ve? Tsy mino an'izany kosa aloha aleo avy eo ny polisy dia hoy teo onendra zay raha nanao an'ireny fisavana tany aminao reny tsy nanaiky mihitsy mantsy Jessica. Ny polisy koa moa nanao ny asany raha teo ianao ihany io anaka. Fa raha za aloha tsy hamatika ny Sandra reninao za mihitsy. Tsy ireny firavaka kely reny dia amitehako ny fihavananay na dia tsy eo tsony azy izy. Ka tena menatra anao ary nendra zay nefa tsy hitako izay natao tiany Jessica loatra mantsy ireny firavaka ireny ka izay no mahatonga azy ho romotra be ohatran'izao nefa tsoriko aminao ry dokotera fa fansoram-potaka sy fanalambaraka n'izao ataon'izao azafady aloha fandray an'ity anso ity Allô? Miangaly? Sy misy haiko izay lan'izay indriva mitony tsara aloha ahoana tsara? Dia ahoana? Andriamanitro loziny ity? Allô? Miangaly? Tena tapaka marina. Misy ina ry indra zay fa ny samboron'ny polisy ho miangaly fa hita tao aminy ireo firavaka mivadinao. Ahoana tsara ny indra zay? Izany hita tao an-trano ireo firavaka very tao aminareo. Losako aloha ianao dokotera fa hamonjy anjanako ka. Ahoana koa ary zany? Inona nataon'ny firavaka Jessica any amin'ny miangaly? Sa dia tena hoe nendra zay tokoa ny ratsy tena tsy mampino aloha zany aleo fa hoy teo ihany ny marina. Neny nahita ny polisy firavaka volamena be dia be tao anaty kitapoko. Tsy fantatro nefa hoe avy aiza ireo. Neny idiny sareo anatiny hoe trano maizina be iongeony ahy vonjeo neny vonjeo Eny tena tsy nangalatra andreo fantaro akifa tsy nangalatra indria fa mitony aloha dia tantarao tsara amiko ny zava-miseho. Hitaneny avy nianatra omaly hariva dia efa nisy polisy niandry teo an-tokotany nitondra taratasy fa hoe hisava ny trano koa ny zareo. Dia ahoana? Ny zavatra nahagaga nefa tsy ny zavatra anao akory zareo fa tonga dia le kitapo niantona teo amin'ny rindrina ndraisiny ary nararaka zareo teo ambony fandriana le firavaka volamena be dia be. Neny tsy fantaniza akory angereo hoe ary taizy. Eny tsy maintsy iseho foana ki marina ary miangaly mandra-paoviana nefa ary neny anatena ny vokatra mifanadiadiana tao amin'ny polisy ve?
Ka tsy ohatry izany maranako ny androm-pena. Tsy mipetra-potsiny amin'izao koa kiafa mba hanao izay tokony fanandrify amiko ka izavy ny olona niditra tao aminao tato ato ka. Iza morony any mba hiditra tamiko a. Tsy mba manana man'izany a. Ndre masiazo ao no namangy afara. Ay ve. Ie. Tapitra lokeny ora famangina fa aza matahotra ianao anaka fa tsy maintsy tady hevitra anafahananao ato a. Dia inona izao ny tombontsoa azonao amin'ny nanaovanao an'izao zavatra izao Jessica? Nanaovako inona? Aza mody fanina eo ianao hoe fantatra ange fa velam-pandrika nataonao izao zavatra miseho amin'iny raha izay mianaka izao e. Ahoana tsara? Zany e. Za kosa aloha tsy manaiko fa tanako hatramin'ny farany ny lahy e. Tsy mino an'izany ary Jessica. Tsy mino aho hoe reny olona ireny mahavita an'izany. Ay! Dia za mihitsy izany no ratsy aminao. Entiko ny porofonao fa velam-pandrika ireny e. Fahasarotam-piarodiso tafahoatrany ianao hoe ary tsarovy mampiena ny fitiavako anao izao ataonao izao. Efa fantatro koa ange fa tsy tia akory ianao hoe ataonao kilalao fotsiny fanalana azy. Ano ka vao ny lalovandramengaly dia tsy naharainamby ianao. Nefa tadidio fa tsy misy miala maina izany eto. Tsy Jessica mihitsy izany mazava aminao. Tsy maintsy lasa vatoko ianao dia izay ny fantatro. Fa azo tireny ohatr'izany anga izy tika ho hitanao eo e. Tena enjany izany raha toetrambehivavy. Atao ahoana ny fiarahamonina amin'iny mandava-taona? Mandreraka. Aleo izay hevitra mahanangaly aloha no atao fa tena mahaonena ilay zanak'olona tsy manatsinika. Inona indray izany mitadiavan'ny lahy maika izany? Misy olana angasa hoe ahoana? Tena misy olana tokoa ilay tena goavana. Ary tena olana goavana tokoa mahatonareo mivalaketraka ohatran'izao karaha izao ilay izay inona e? Izao ilay izy tovoery misy tovovavy izay any mila fanampiana maika dia maika mihitsy. Ortizy nizaka ino vavy? Eno a. Ohatra ny efa azoko an-tsainy izany olana mahazo an'ny lahy izany misy ifandraisany amin'ny Jessica. Ialahy ve moa anafenany? Io arako. Efa iny lahy mihitsy ny toetrany Jessica dia saropiaro loatra iny. Tena manderaka lesy aizako. Zanak'olona tsy manatsiny avy ary izao mahita lozako. Izao ilay tirin-jaka. Efa impiry amonina ny mpiteny tany lany amin'ny toetrany Jessica tany ampita ireny. Ialahy moa amba ny fitiavana azy dia tsy niheny mihitsy. Zaoko nentina no dia tamin-drazana mihitsy ilay zanak'olona. Aza dia mandatsa letsy ka izany no izy mariny. Izay anavotana amin'ny miangaly aloha izao no tokony ataontsika. Miangaly? Eno mba tsara kosa lesy izany anaran'izany ary mety mifanaraka amin'ny endriny koa sa ahoana? Izy aloha dia izay sy tanao izany. Tsara tarehy. Tena tsara letsy ary tena mety izay no nahatonga ny fahasarotam-piaron'ny Jessica tena hoe lasa diso tafahoatra fa hono aly ty raha tanàna izany nareo dia mifanerasera matetika ihany koa sa izao hoe aleo fa tantaraiko an'ilany zavatra ny rehetra dia miangavy aminah letsy mba hanampy an'ny miangaly eny ale fa sao aloha ny tantaran'lahy. Efa mba nahita mangirana ve neny? Dia miandry an'izay avoaka amin'ny polisy ankilo eo aloha ny sakafo jery ty ianao raha tsy efa reraka kery. Mafy anerineny midy ato tena nangidy tamiko mihitsy izay roa andro ny tanana taty izay. Eny tena tsapako izany nefa tsy maintsy miandry an'izay avoaka amin'ny polisy tsika mandra-pahoviana nefa ary mba efa fantatra ve hoe aniza le firavaka izao? Efa fantatra ho ny tompony ireny ka. Aniza ry neny? Amin'ny fofombadin'ny dokotera-njaka hony. Dokotera-njaka izy ary ahoana koa nefa nahatonga azy tany ato? Ka izay eky mbola adiadin'ny polisy nzaka indray dia patronako zanaka Sandrany antohanao. Ay ve efa ho tapitra sahady ty ny ora famangina ry neny. Tena ferinay zany ry neny ny ferinao amin'ny trano maizina io. Ka atahoana re anako tsy afaka ny andositra tsika ko. Manahoana nareo mianaka? Salama tsara. Ahoana ianao izay? Tsy izany fa tonga anampy anareo ahy. Anampy anay ahoana? Eno azao no izy mpisolo vava ary misolo vava amin'ireo olona tsy mahalala fa hiarany endrikendrika fotsiny. Fa ahoana nalalanao fa tsy meloka?
zao rehefa namaky an'ireo PV-nao tato amin'ny polisy a dia hitako fa misy zavatra tsy nazava tao ary tsy afeniko anareo fa velapandrika nentina namelezana anao fotsiny iny. Hitanao zany anaka Andriamanitra ho azy manary ny olo-maro izany. Afaka mody amin'izay ve zany fa tsy tazoniny ety tsony? Eny mahazo mody ianao fa tsy mahazo mialana Antananarivo aloha mandra-pahitana ny porofo mazava kosa. Dia misaotra anao ary Ramose tena anjelin-dran'Andriamanitra navitra ianao. Za kosa aloha tsy anjely zany toverina anarako ary mpisolo vavatsotra fotsiny. Dia ahoana moa zany tompoko ny karamanao? Tsy ananao menanao akory mantsy izay ko. Eny aza manany amin'izany nareo mianaka. Mbola ao anatin'ny asa sitrapolo zao misy azao rehefa aoriana ho hita ihany ka tsy aleo ve mandeha amin'izay sa mbola tamana? Sanatry dia sanatry to andao drineny andao ary nefa na izany aza aleo aloha anangona an'ireto vilia iretiko. Avelao eo rineny atao inantsony koa ry aza manao an'izany ianao anaka mbola misy ilaitsika an'ireto foana eo fa vetivety ane ahy zay andao amin'izay ary fa hono tsy mampaninona anareo raha teriko nareo amin'izay mantsy mba hitako misy anareo mba nohizako ny asako tsy maninona re zany tompoko ianao aza mba sahirana ko. Ary neny nga tsy hamonjy ny asa neny amin'izay? Tsy mamaiky zany rery mengaly ny fanatrehana fanadina-ndry zao masaka atao saiko. Ka tsy ho tezitra amin'izany ve ny patroaniny? Avelao izy ho tezitra any fomba manao ana marina ho fa manandry ny fanadinanao vonina tsara ary neny ay kosa na dia nisy an'ireny safotofoto ireny aza fa maninona aloha ny tsy maika hiasy neny tadidiko nge ireny taloha ireny tsy nanana na dia tapakandro azy neny mba hitsidiana nefa izao indray tsy maika afa ny taloha anaka tsy miasa tsony raha izay ny tianao fantatra voarokanao ireny toe-javatra ireny ve neny? Eny anaka na tsy nindroana za dia nialy tsy te hiverina hiasa ao tsony ndray ry neny dia tena ratsy fanahy kosa ireo olondreo ka raha tonga any aloha ataoko mahalala ny anaraka ka rery mengaly inona nefa ny tombontsoanao ka manjeraka manao tsinitsin'olona mihitsy avelao fotsiny izy hoany tsy mifanerasera amin'ny fotsiny tsony dia vita ary mba efa nomeny ve nefa ny karamaneny? Ie meny dokotera vola ihany dia reny netiko ny karakaramanao teny amin'ny polisy ireny ay tsara zany zarako aza aloha neny tsy miasa antsony izao mba afaka mijanona eto amiko dia inona nefa hono ny velomantsika roa eto raha tsy miasa ka zara aza mba niasa tsitrapolo mpisolo vavy iny fa raha tsy izany dia aiza izay volantsika io eny tokoa ito vohery no anjelin-dran'Andriamanitra navitra antsika tao anatin'izany aza be sy any teo rehefa mandehana izay fiomanana tao ka manao any tovohery mandrosoa misaotra kia salama tsara ka nareo aty manao ahoana aloha salama tsara koa ka kosa sady nahita mazava ve tsy ho tsara fa hono ary tovohery iza naniraka anao ikarakara tsisika eny misy antony indray any aloha ry miangaly zany io ahy azoko fantarina ve maninona moa zao kia ny fitovian'ny anarany raintsika ny tena nahaliana taminao tsy azoko jereo ane samy Ramosala Emile no anaran'ny dadantsika hoay tokoa mipena-da zany tsika tsy fantatra jereo koa iny anarantsika Ramosa Mandimby tovohery ny ary ny anao indray Ramosa Miangaly Sarobidy eny tokoa tsy salasalana zany fa mpiana-da tsika mety hoe rairay fa samy hafa reny gasako maninona nefa raha antanina ny rainao izany zavatra mampiahy atsika izany ka izao nery miangaly tsy mbola nahita mason'io dadako io hatramin'izay ineny moa tsy mety hitantara izay momba azy fa maninona nefa raha ny ray indrindray mba anontaniandry kosa ka mitovy ihany zany tsikako samy tsy misy ray tsy mahafantatra momba azy tsy te antany an'izany koa ny tena mariny rehefa ny oriana any ve tsy ho fantatra ihany izy nefa meno ary to fa mpiana-da tsika tsy voatery koa nefa
Ny anarana manko tanimboanjo a betsaka mitovy amin'itony hoe rakotomalala ralahy rana efa sinsisy nefa tsy mpiavana akory zay aloha nefa na zany aza tena mampiritreritra ihany eny ho hita ihany momba n'izany ry miangaly fa aleo aloha andeha ilaza an'izay fotsiny mantsy no natongavako taty dia zao ity ny lalana telefoniko azonao miantso ara ohatra ka mba misy ilanao ay tena ilaiko mihitsy ty misaotra ry tovoery tsy misy tokony isao an'izany ry zandry kely izay fa mbola misy fotoana vonjeko eny ary veloma Orinjaka fa manao iny eto tokotany eto raha ty ka miandry an'lako fa misy olana indray nga ela io ka eny misy tsy mampilamany saiko ihany ka tsy haiko zao raha afaka nampy ahy ala nahoanako ndrasana aloha vaiko ny trano dia atao trano tsy fisy alamy resaka ndao ary mandrosoa dia mipetrapetra mazotoeranylahy dia lazao amin'izay zay olana mahazo an'lahy io indray aloha hoe inona misaotra letsy tena namana tokoa ilahy letsika momba ny Jessica indray ve eny misy ifandraisany aminy any aloha dia lazao ary ranjaka tsy diso mihitsy ny ahany Jessica any amin'ny fitiavako amin'ny Mengaly letsy tena tsy mbola nahatsapa fitiavana miredaredy ohatr'izany asa dala mihitsy letsy izy ritovo ery ahoana tsara ranjaka eno ary nahoana ilahy nitaitra be ka tsy naposo satria miangaly milaza fa tsy mahafantatra ny lako iny marina aloha zany tsy mahafantatra izy ary na izaho koa zany letsy ritovo ery tao anatin'ny ray mpimasony nahitako azy nefa dia tsy mety afaka atao tsaiko ny sariny indriny tena mila lasa dala mihitsy letsy ritovo ery marina njaka izay vao tena nahita n'la ohatran'izao mba tandremo kely vaikipity marina zany no hoe veriko fa i Jessica lesy ny tena le tiako kanjo miserana le domonany foko tena tsy haiko tsony manafina azy letsy fantatra Jessica zany ka mahatonga ny rivotra tsy azo henanao an-tranonay mazava kosa zany dia ina zany no azoko anampiana ny lahy ozy ialahy ka zao lesy ritovo ery te resaka amin'ny Mengaly tena izay kosa aloha tsara mihitsy aloha raha miresaka aminy lahy nefa ny afatro amin'ny lahy fotsiny hoe ahoana ka tsy oatra amin'ireo vehivavy mifanerasera tamintsika Mengaly ka aoka lahy hitandrina tsara tsotra sy malemy-paika manko izy tonga ngidy hitako tao anatin'ireny mpimaso nahitako azy iny zany ny fahendreny ka izay indrindra ka dia mila mitandrony alahy ny amin'ny firesahany aminy azony lahy ve zany eno rapitsy dia rapitsy ihany letsy ritovo ery tsara zany nefa dia mampitandrina ny lahy tsy anadala azy fotsiny na i Jessica ihany koa zany mba mamparahelo amin'izao zavatra amin'izay zao nefa aza manahy lahy fa tena tiako lesy Mengaly ny aminy hoe zay sy Jessica indray efa fantatra hatramin'ny voalohany lesy fa fitiavana ny tefitefena fa zao aloha raso aloha sao dia mba manam-pitiavana sy kosa aloha lahy ty zany ko diso zany eritreritra lahy zany ranjaka fa ahoana no raisiko toy ny anabavo keliko izy ary zay mahasarotony ahy tokoa aminy iza tokoa moa lesy no tsy ho babony na amin'ny endrika mambikany iny aza maika fa zay hoe mahatsapa ny alemem-panahany ka tandremo sao lalaoviny lahy fotsiny zanak'olona tandremo tena tsapako any amin'ny fahalalahany foko lesy ny fitiavana ny Mengaly ary tena mino fa izy no anjarako hita eo ihany zany ko tena mino sady matoky an'izany dia misaotra ny lahy aloha tamin'ny fiainona tena namana letsy alahy ritovo ery namana mihitsy tsy misy tokony sao an'izany fa mahita ny rary ny lesy ranjaka sitraka hoe tomatory letsy fa elozako amin'izay aloha lahy fa tena evaliny ity ny andro ohatray andraso aloha lahy ty koa dia nifisana resaka teto efa be dia be zay narosony lahy teo zay zay fa dia mandra-peona lesy ritovo ery veloma ary ahoana ny anao zay tompo manao ny Mengaly salama tsara fa iza moa ianao to mahafantatra any fa to tsy fantatra kosa to azafady Nzaka no anarako le dokoterany dokoteran-jaka ve loza riny ty mahataitaitra anao ka dokotera miangavy anao re ahy miangavy anao aho mba hiala eto aingana sao dia ahitako loza eto indray fa ahitanao loza aona fa tsy azo ka reny aza tsy nahafantatra anao akory nefa dia nahiditra ponja
maika fa ny ampandroso anao. Marina tsy fahafatesana ny setriny. Tsy re dokotera. Tsy ahita loza ntsony a. Miangavy anao are tompoko. Oka mihitsy ianao mba handeha. Eny ary. Aleo ary andeha dia mandra-peo ny miangaly. Veloma masak'izay. Inona ho aty mahavariana mady e? Tsy misy ninina rerindrema. Mandriraka fotsiny ny fiainana. Ka na zao endrika maloka be zao aza ve dia tsy hoe misy olana ko la zao hafa so misy azoko anampinanao re. Misaotra rindrema. Aleo hijanona ho ariry aloha zany hatreto. Eny arako. Raha zay ny tenao mety mitovy ihany aloha ny olantsika sainao raha ny fahitako azy. Andry. Fangako ianao mananolana? Sady olana saribana be mihitsy izky no fatoanao ihany koa. Aleo ariry ihany koa zany. Ary inona ho aty entinao amin'ny sachet kely ty? Ohatray marina tokoa. Raha manonaka ty. Eo hoaniny moa fa anampy ianao amin'ny fikaroam-baolana io madea. Inona koa ny fandraisan'ny ati-tsiko sy ny ramanonaka? Ka zao ngeno izy. Raha nona ny kiboro madea mivezivezy ny fanahy. Ka rehefa mivezivezy ny fanahy tsisy vaolana ho hita mihitsy ange ao e. Eo ary hoe mioray ahy. Ty ary. Zay. Samy atambatry ny areti-pititsika zao ko dia atambatry ny ramanonaka ihany koa. Fa areti-pity ahoana? Ka fantatro ane ho any mahazo anao made. Tia ny dokotera ianao nefa tsy mahafapo anao ny valiny. Ohatr'izay koa ny tia olona ray ary mila ho lasa adala mihitsy nefa amore possible ozy ny olona ko. Ay ve ianao koa mba manana olana ohatr'izany? Ary mba isa aloha zany olona izany. Toa tsy mbola hitako mihitsy manko. Any izy madea. Fa aleo hijanona ho ahirery ihany koa aloha hatreto e. Any ny ramanonaka samy mitsakotsako ny aretiny ko. Tendreny ty koa mba mahatsikeka. Ka ny mahita ny madea mety izao mihitsy ange ny mahasambatrako. Dia misaotra rindrema. Nanalahelo teo koa aza mba nisinda. Tena nandaitra tokoa le ramanonaka. Ka hitanao zany hafa ihany ny ramanonaka ko. Na mba tsy azoko koa tena tongavan'ilay dokotera teo iny. Izy koa moa tsy mba navelako ny teny akory. Mety hialatsiny angamba ny natongavany teo. Asa nefa. Za kosa aloha le ambonanane. Fa aleoko ihany aloha mitantrona. Mafy nazo afarany teo. Avela ho any zany fa aleo ny fiomanana amin'ny fidinana atao ka. Afaka soma tsara matsiaka maika izaran'izany amin'iny. Ohatra. Azo taratasy inona koa ty eto ambaravarany ty. Andraso hoe taratasy amin'ny anaran-drasay malala. Neny zany. Ahoana koa zao? Eny. Aleo endriko ty teo omeko azy. Dia ihany koa mahita azy ao anatiny. Ary aleo andeha amin'izay vatoandro ny andro. Tena reraka be mihitsy azy zany. Vao tonga koa moa dia tsy naindreny olana be ireny. Mba tena olon-doza koa zao vadiny dokotera ao zao. Tena mandreraka mihitsy ny ataony eto tanàna eto e. Zay vehivavy maka fanafody ao amin'ny dokotera ao moa dia mahita faisana mihitsy. Fa sendra nahay azy izy androany ka. Nefa na izany aza tokony tsy kasitanana. Rehefa tsy zaka kosa verina eny. Tsy maintsy mbola efa nehatra amin'ny eto tanàna ety ihany koa zany. Za kosa aloha tsy anaiky e. Toy ny nataony ary teo ny tena nety. Dia hiady aman'olona zany. Ka rehefa izy ve no mitady. Fa ty aloha misy taratasy ho aneny e. So dia maika ka nahirana eo. Fa taratasy tezaka ity. Tsy fantatro fa teo atokoana neny hitako. Soka fa ahitana izay ao anatiny. Eo tokoa e. Fa inona hono lazainy eo neny? Aleo aloha iomana andeha hiakatra aingana ankizy fa rehefa avany amin'ny resaka tsika. Neny a. Fa maninona nefa raha
Ary tena lasa nyrivatra toy ny tadio fa misy inary. Aleo ny andry azy avy any zany koa. Inona no azoko atao eo? Salut Mingaly. Ouais, Fabien. Manao any ianao? Ao tsara tsy marofoka. Aika mbola misy mahatsiaro any tena anay. Ahoana moa tsy ahatadiavako anao e? Miara-mianatra ny antsika e. Retanana ihany koa. Enao kosa zany. Fa enao rery tokoa neny mahafantatra e. Zany ve? Enao kosa manao fitafy hafahafako. Na za koa zange raha tsy nandinika tsy mahafantatra e. No ary Miangaly sady tsara tareny tsara fanahy. Mba miresaka koa ty Fabien. Tena marina zany ka. Enao rery zao mba miresaka amiko fa misy isan'izay miavonavina daholo e. Ka ary Fabien kosa ny atao niala tsy nipetraka teto an-tanàna efa taona maro zay. Ka le toetran'olona tetim-bitsy notra naly omonina dia niala ny finy zay e. Zany? Dia zao zany verina indray. Sanatria. Tena hita tovoka mihitsy ianao zany. Ka manao inona ty aminay ary ianao Fabien? Mba mandehandeha fotsiny e. Mba mijerijery ny tanàna na lehibe raha mba misy fivoarana any. Aika ny maly tsy miova ianiko. Tsy nahita fiovana mihitsy zany ianao. Na dia kely aza. Ianao zao no hitako niovako. Lasa antitra. Lasa tovavy tsara tare. Efa manatompo e? Manatompo ahoana koa e. Faly mahita Fabien aloha e. Dia aleo amin'izay aloha dia ohatra fa taraiky be aty ka. Eny azy fa veloma ary Mingaly e. Dia amin'ny manaraka indray a. Veloma. Manakay sary ty neny. Efa 2 andro zay ny karaha ny tany arivo. Ena mahavariana azy ihany. Tsy maintsy misy ifandraisana amin'ilay taratasy nendriko iny mihitsy zao. Asa hoe mba inona loatra. Ouais. Iza koa ty? Allô? Ie, Miangaly. Madame Sandra? Ie, maheno aho? Ho any amin'ny dokotera? Marina zany raha ho vitako. Manina nefa raha... Allô? 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 Tena tapako ty. Fa ina koa aza ny dikan'izao. Marina tsy matahotra. Aiza koa no ahitako anjaka. Ahoana koa nalalan'ny numéro-ako azy. Mba lalina zany. Tsy maintsy mitady anjaka zany. Nefa ny andro ty efa hariva. Tsy maintsy any an-tranon'izany no aleako. Tena tsy vita fa aleo atsoina lera matoty ka. Tena tsy azo. Ahoana ry zany e. Tsy maintsy manatanteraka zany ko. Miankina aminay hono ny fahafahan'izy ireo. Aleo ranga mandefa zay lalany any lalany aho. Manao dia maika an'lery Mingaly zany ka tsy mahita akory e. Fabien, manaitra koa nareo. Ka ndeha ho aiza amin'ny andro hariva? Mba mandendeha. Mandendeha ve dia manao dia maika be e. Antreraka koa ty tovolahy ty ka. Za efa taraiky. Hoinao nefa izay ataoko e. Tri, toa lasa masika be ry tony. Ka nareo tsy na ohatry mitsikivy izay ataonaiko. Marina zany saingy mahasoa andringy nanaovako an'izany ary hanoro-hevitra andria e. Mahasoa ahoana koa? Arevitra inona? Fantatro fa ho any amin'ny dokotera indry io e. Dia hoy aho hoe tonga dia miverena. Dokotera? Sa tsy marina indray aho zany e. Hafahafa koa ty olona ty zany ka. Za tokoa ny ka tsy marofy. Tsy marary tena ho inany amin'ny dokotera tokoa. Diso fa aminan'inao? Ka lalana makany amin'ny zareo inge ty andehananao ty. Tsy voatery. Aiza koa ary ianao zany. Mandrebireby aho fotsiny. Fa maninanao koa nefa raha makany amin'ny dokotera azy e. Tsy azonao ferana amin'izany a?
nefa dia mampitandrina andria fa mety ahitandry loza zany. Mba azon'olazaina ary ve ny antony? Tsy afaka miresaka betsaka fa zay fotsiny tandre mifanerasera amin'ireo olona ireo. Eny e, reko izay fa avelo amin'izay ihany dia veloma ianao. Farahotsana koa ny teny fampiandeho. Inona ary ny tiany olazaina? Misy ifandraisany ve sao rehetra izao? Tena maizina amiko. Tsy rehefa mbola manara-maso ahy ihany izy. Aleo mively lalana fa mandreraka. Andeha hitina ny Andohazà dia andray no mitady karanao amin'ny dokotera. Marina raha tsy toy ny manao sary mihetsika azy izany. Eny e, tsy maintsy mahita ny dokotera androany. Tonga ihany aho marina. Zay, tafiditra aty ihany aho. Tsy misy olona ato izany. Za hitako ka Jessica no efa niatrano eto. Oe, eto kosa dokotera ka. Ale tonga ty anatonana. Dokotera. Mingaly. Aiza ny toerana azitsika ifampiresahana tsy misy mahita, tsy misy mandre, maika be. Aingana moa fa maika e. Ay, andao ary aty. Sao dia ao aloha Jessica e. Mbola tsy eo izy. Mamsoary, ato amin'ny efitrano dada sy neny ato tsika. Tsisy andre. Mipetrapetraha amin'ny seza eo e. Misaotra. Ka inona amin'izay ary ny vovondry harivarivo izao ka? Tsy aleo ve aloha miandry antso? Miandry antso ahoana e? Dia antson'izy, Antsony enareo? Fa antsony enareo ahoana e? Tsy azoko mihitsy. Maninona raha tonga dia tsorina fa tsy azoko ry Mingaly e. Ka zany ny marina e. Hoe ahoana e? Ary zany nahatongavako eto. Mila miresaka aminao izy. Fa tena ineny ve nefa izany ka? Eno a. Mbola antahola izy mivady. Mbola velona soma tsara saingy mila ny fanapitsika vao afaka. Afaka aiza ka? Tsy fantatro. Iantsanao eo izy dia antany eo e. Ka maninona ary ny janona tsony fa ianao e? Ka za koa aza mba gagako. Ntsoroka aminao aloha fa tena mampatahotra azy ho zavatra izao. Fa ahoana ry Mingaly? Tsy fantatro fa feno tahotra fotsiny ahy e. Ay, ao fa hitantsika ihany izany e. Fa oka aloha aka zavatra ho aninao e. Zay lozanao irery ato aka. Andraso mihitsy aloha iantso anenareo vao miala eo ianao. Ka mety ho ela be nefa ianao zao noneoko. Tsy noho n'izany aho mbola feno tebiteby ihany koa aho zao ka tsy hatelina kosa. Eny ariko. Allô? Ie, io izy. Allô? Neny? Tsy fantatra akory hoe aiza ny misy azy fa dia tapaka angely antso e. Dia ahoana izany? Tsy haiko ka. Tena verevitra e. Afaka nampiavy ianao ry Mingaly aloha amin'izany ka? Ka inona nefa no azoko anampinanao amin'izany? Za tsy polisy tsinitsinina. Vao maika aza nahirana anao Maninona nefa raha Jessica no tenena nampy anao e? Eny ka tsy maintsy hiteny aminy any ange fa misaotra indrindra ry Mingaly e. Inona moa no tokony hisaorana ho ahy e? Fa aleo amin'izay angamba ohatra fa alina be ny andro. Ndao ary fahateroko ianao e. Aleo ary tsika mivoaka tsirairay tato e. Tsy atao misy mahita. Ianao aloha mivoaka dia manaraka. Eny ary andeha dia tsy misy idiko ny trano fa katoko fotsiny. Za koa mantsy mbola misy mararotsy ireko e. Mandehana azy e. Aleo amin'izay tsaitsaika hiala ato. Oe, misy olona miakatra ty izany. Olona manao talon. Tena Jessica izany. Aleo mivelonao amin'ilay efitrano teo ihany aloha dia akatona fotsiny ihany aloha. Zay fa efa manakaiky. Azo mijanonao am-baravaranao mihitsy. Za hitako ka hiditra ato. Aleo tonga dia mitady fiainana ka.
Ary totsy mety ty efitrano ty. Fanararotana tsy misy ohatran'ity. Mila mihitsy indrisy Jessica. Aleo miditra dia akatona tsara. Zay. Dia aleo atao haingana sotratreo ihany. Tena mety trato izany. Aleo mifitsaka tsara sao dia hitany eto. Ako ty tsy nahita fifenana tsara fa atao mbadika ty rido be ty. Aleo arankaraniko eto anelanelany ty toety izay ataony. Oay, zavazava be. Manakorotana entana mihitsy. Inona ary ny dikan'izao? Inona ny tadiavo? Allô? Maman? Eto ampikaroana azy mihitsy aho zao e. Tsy mahita ninina? Ka tsy mahita an'izany aho e. Diso adresy koa ngambanareo. Ehe, tany kely zarafa izy. Cabinet médical zarafa misy olona. Tsy misy antenainareo zany aty io ah. Kefa hoe miasa mafy ato vao mihinanako. Zary maman tsy izy tsony ah. Toy izy miasanareo fa tsy mahavita tsony ah. Olona efa maninona? Tsy hanao an'izany ah. Maninona nefa raha eny izay zany e. Tena misy resaka tsy mazava izany. Ary mety misy ifandraisana amin'izao fanjavonan'ireny dokotera izao. Io fa mandamana ilay nakorotany ty lasa. Oay, nidiny ilay varavarana. Dia ahoana izany fomba ilako tato? Inona moa izany fa dia matory e. Telefoniko koa ty lany batery. Aleo za maka toerana torinako. Aleo hoe jereny izany trano mikorotana nolazainy io izany aloha. Oay, dokotera. Isaorana ny tompo fa niditra tato ihany ianao. Miangaly, fa ngainao tsy noty? Nidinareo tato ako. Zany ve? Azafady ary, tena tsy fantatra. Eny, nisy nahatsara azy ihany aloha no nahavoahity atato e. Efa nresaka tamin'ny Jessica nga ianao? Fa ahoana ka? Ay, tsara izany. Ahoaka tsy teny amin'ny ninina ianao ah. Zay mantsy no afatry ny reninao. Dia aleo ajaina. Sa tsy mety aminao? Tsy mampanina raha manaiky ny anampy ianao ka. Eny, tsy manina fa hanampy anao ah. Misaotra indrindra ry miangaly. Fa aleo amin'izay ngamba aloha aho dia aiza ho aiza izao no misy an'i Jessica. Tsy tiako mantsy ny fanehatra aminy. Ka lasa mivoaka marinana izy io. Ay, tsara izany. Aleo andeha. Manaraka indray. Ary tena lasa izy. Nahatambatry ny vitana sa nalahatra ny lahatra. Tena tsapako fa tena tian'ny zazavavy iny ahy. Amin'izao aloha dia mbola tsahako ny amboraka aminy amin'izany. Ny fifaneraserana matetika eo ngamba ny mety hoe anaovan'ny fandehan-javatra. Aleo no avy mamaritra ny tantara e. Avitra marina. Jessica fa misy inona vao marainako no. Tsy zany re rindrema fa ahoana mila namany fampiresahana. Saranaiko namako ianao. Ka mandro soa ary aloha ianaoko. Zany ray ve no anontaniana. No lalindalina noho izany tadiavinako. Ahoana? Tsy zany. Fa inona ary aloha le resaka tianao ifampiresahana amiko e. Tsy zany rindrema fa mavesatra amiko loatra ny adi-tsaiko. Mila lasa-dala. Ka lazao ara rehefa miaino anao madia. Voalohany aloha rindrema,
oka tsy tsara ianao fa iaino tsara na fotsiny. Eny mihainonao a. Zany hoe iraka hitsikilo an'zaka fotsiny afa tsy tia azy akory. Marina ve? Eka toizo aloha ianony. Pikaramanady hitsikilo izay tena harenanana ny zavatra ataony. Indrindra fa ireo afera nataon'ny ray aman-dreniny. Mpanao afera volamena mantsy ireo ray aman-dreniny ireo ka mahaliana ny tambazotra anankiray any ivelany any izany. Ary nanovan'izy ireo drafitra estetika mba hahazoana an'izany afera ataon'izy ireo izany. Jessica, mitantara sary mihetsika ve aloha zany sa iny? Sary mihetsika zany indrindra fa zava-misy tsy ao anatin'io tambazotra io fa no karamain'izy ireo anambady anjaka mba ho mora amiko ny hakan'izay tatiavin'ny zareo. Zany hoe raha azoko tsara zany de tsy tia ny dokotera akory ianao. Hatreto aloha dia tsy tia azy ahy. Ndray zany hafaliko marina. De ahoana ny toyany fa mihaino nge zahy. Dia asa re izay nahalalan'ireo tambazotra ireo indray hoe tsy misy akory le haremby tatiavin'ny zareo e. Dia irahan'izy ireo indray za hamono an'izaka. Ahoana tsara hoe maty hamono? Eno ary zany zao no ilako namana. Zany hoe hamono olona ve zany maty? Sanatriry ndrema. Anavitra azy ary ny atoko fa tsy hamono. Rehefa hitan'ireo olon-dratsy ireo fa tsy nahatanteraka izay nandrahany anahy dia tsy maintsy anakarama olo-kafa indray zareo ary tsy maintsy vitan'izany. Tena mampivaraotsa anahy ty zavatra lazainao tiako. Marina tsy toin'ireny filma gidrakidra be reny ianao. Tena gidrakidra tokoa ry ndrema. Ary tena tsy azo hivazivaziana mihitsy ireo amin'ny mahatambazotra azy ireo. Fa aza tratrany ihany aloha e. Ka ahoana? Anampy anahy ianao? Eny anampy anao raha hoe misy azoko atao. Kanefa nge zara resaka ara marsio zany mila mianatra an'izay indray nge zany. Le nianatra an'le teny frantsay mora ihany fa ty angamba ny tena ho sarotrako. Dia misaotra anao ary ndrema. Tena namana tokoa ianao. Mahazo mandrivon'ny vato zany. Zay mihetsika mahazo mahatoky ianao fa tena vonina hiatrika ilendreny. Fa zao aloha maty aleo aloha andeha hikotrana kely. Rehefa avy eo mehoany tetika ety miady rehetra zay. Eny ary. Neny, fataiza foana ianao? Aleo aloha hiditra ary kalakely tia. Ny entana aza tsy mipetraka akory dia efa mifanontaniana no miraradraraka. Nareo manao izay mampiferina anay ka. Aiza ve ka tsy fantatra hoe nanjavina aiza? Ny tanany azoka efa tsy milamina e. Sao dia mba misy rano kely azo sotroina aloha fa tena maina mihitsy izany tendako izany. Ay, andraso fangalako azy e. Ty azy e. Misaotra. Dia tantarao amin'izay aloha e. Inona e? Fa taizy neny. Dia inona nataonao tany? Misy ifandraisa veny dia nensy le taratasy iny. Vao naray an'iny mantsy neny dia tsy naray lamba fa dia nisifatra. Tsy naray lamba ahoana koa e. Tsy tandringa io valizy keliko feno lamba io. Fomba avy fotsiny indry neny fa mba te hafantatra ny nalehanao fotsiny Eny e, tsy maintsy ilazanao ny diako. Efa nilazaiko anao koa nefa rehefa tonga miresaka tsika e. Ianao dia dodina tsy mitsahatra mametraka fanontaniana. Ka lazao amin'izay ary e. Tany amin'ny rainao ary miangaly Naraiko? Ie, tany aminy marary mafy izy ihany ka niangavy mba hijery azy. Fa nga moa izany manana dada? Ahoana koa ary izany fanontanianao izany? Moa tonga teto an-tany ianao raha tsy misy dada? Eny e, niveriko fa tsy eto an-tany tsony izy. Nahoana nefa n'izao neny vao milaza amiko fa manana dada e. Ary mbola velona soamantsara izy. Ka miala tsiny aminao aloha anaka fa tsy te hiresaka taminao momba azy satria naharikoriko loatra amin'ny fomba fiainany Fa maharikoriko ahoana? Izao ary ka hainao tsara. Miaina neny Efa lehibe koa moa ndry izao ka afaka mandanjalanja an'izay ataondry. Teo amin'ny 7 taonanao vao nahafantatra fa manana zoky 12 ianao. 12 taona ve? 12 isa. Ie, 12 ny zokinao. Ary zao tany amin'ny hopitaly zao ihany koa vao nalala fa
manana zandry 9 koa ianao. Atray, izany koa very neny dia mba hitombona dia firy ny reniny izany ankizy be dia be izany. Tsy fantatro hoe mety ho isan'ny zanany ihany no isan'ny vehivavy niaraka taminy. Tsy malagasy ihany koa fa nisy vahiny koa. Maharikoriko tokoa izany ka. Aleo mihitsy alohany an-tokotany fa te hioka be ana ianao izany ka. Dia hono ary neny. Dia mba aiza daholo ary io zanandreo e. Tsy fantatro hoe mety tsy miraharaha azy ny sasany na ihany koa tsy mahafantatra ohatran'ry zaoko. Dia taratasy tany aminy izany iny raisinao iny? Taratasy maika nanafara iny. Fa nahoana no ianao ry neny? Raha marina dia izaho mbola vatany ara-dalàna kia. Vita soratra sy mary azy mantsy izay. Saingy noho ny fahenoko an'ireo adalàny rehetra ireo dia nisitaka. Nisy zaza niaraka teraka tamindriany e. Eza moa kiny azakana an'izany rehetrarehetra izany tsy nety tamin'ny eritreritro dia izay ihany koa tsy nampazoto any tantaran'izany tamindry nefa tonga moa izao ny fotoana tsy maintsy hivoahan'ny marina. Fa mba lehilahy ohatry n'inona loatra re izany e? Izy ihany e. Maniry ny eo amindry ange hono izy e. Tia nimero any efitra misy azy eo amin'ny HGR dia izay ataondry fa izy ny ray nahitandry masoandro e. Oay, ozy neny tena penadaza sy tovery ngera izany e. Fa ahoana ke? Hita neny? Satria samy Ramosalahy Emile no narandrainay ao anaty karapanondro. Ary samy tsy mahafantatra azy izay. Izany tokoa ve kiry mengaly no soa fa fantatra dia melo fa saika loza. Fa saika loza ahoana? Ka raha mifankatia teo nareo tsy loza? Le Ramosalahy mihitsy ny tsy misaina e. Ohatry ny tsy hoany aminy ary neny fa menatr'olona ka. Aiza koa misy an'izany hoe 5-3 no mpiray-tam-po. Eny e. Tsy manery andry loza ary mengaly fa marary izy ao tsy misy mpikarakara. Ary nakaiza ireo vady amanjana niara-nipetraka tamin'ny farany? Ka tsy sahirana amin'izany izy e. Rehefa hita amin'ny favizana dia nialany. Ny andreo koa ve tsy mivolany ihany ny arahany taminy? Tsy ravina ary nenika. Ny azy koa izany ny be indrindrako. Hiterahana maro mba hisy hikarakara tsara rehefa antitra nefa ny azy ity tsy misy. Ka efa mahafantatra londry izy ao ry mengaly dia izay ataondry. Eny aleo fa ho teo e. Ary aleo aloha hikarakara sakafo fa rindresaka teto koa tsika mianaka. Nanao ny tovery? Salama kia. Olo mengaly efa misy vaovao angano. Fangary efa misy vaovao ihany vao mba handalo e. Eny e. Ndry azy nanafatra ny sekretera hoe misy vaovao maika be ko inona azy? Ie, misy vaovao ihany loha e. Ka lazao ariko. Hitako Ramosalahy raitsika. Ramosalahy raitsika ahoana ry mengaly a? Raha ny tantaran'ny oranga io dia tsy salasalana fa penadatsika. Raha araka ny fitantarany eny dia mananjanaka eo amin'ny 5-3 isy oranga atao hoe Ramosalahy io. Ahoana? Zany anisany ary mety hoe ndray amin'ireo ihany koa ianao. Tena lalina izany. Dia hono ary mengaly? Dia aiza zao io oranga io ka? Maharary any amin'ny hopitaly hono. Any amin'ny hopitaly? Ie, nampiantso any izy fa tsy misy mpikarakara hono. Tsisy mpikarakara? Fa nakaiza taolo izany ireo zanany 5-3 ireo tsy hisy hikarakara izy ka? Mety ohatr antsika ihany angamba. Mety hoe tsy mahafantatra azy. Ny azo koa izany be indrindrako. Dia ahoana? Amangy any izany tsika isindrisa. Mbola tsy vonona amin'izany Day. Andao antsika ry mengaly na dia hoe hijery ny endriny fotsiny azy. Dia hiaraka izany tsika. Traiko maninona moa e? Ay, raha sendray dia mazoto aho ka. Dia rovintsika ny makany. Izao dia izao ry mengaly fa dia hiandro roviana indray indriany izao efa azo antoka fa zanany. Za zao mbola hanao fanadihadiana momba an'izany. Ndao ary e. Ka andrasiko aloha ny hidimborao dia lasitsika e. Fa taiza foana ity ry mengaly mandeha amin'izany tsy milaza koa. Azafady rery neny ny tany amin'ny tovery niaraka tany amin'ny hopitaly izay. Ay kosa? Ie. Dia manao ahoana hono ny rainao ao? Tena reraka be izy ao. Ka tsy faly ery izy nahitanao? Sady zarery koa nefa hitovery koa e. Tsy diso ny eritreritra fa penada izay. Zany ve ki? Eno fa tena tsy misy mikarakara tokoa izy ry neny. Ohatran'ireny hoe olona tsy niteraka ireny.
Ary nanenina ary neny menao ny angaviana ijery azy nefa taona maro izay izy tsy nahalala nijery antsika akory. Ka fantany aky ny toetrako a. Mora mangoraka sy antra olona. Tsy nisy ny raharaha izy dia tsarony ako. Jereo moa izany izy ko. Izao fotsiny rainao iny a. Raha tsy nisy azy a, tsy nisy ianao. Ka na manao ahoana toetrany dia efa iny ny rainao nahitanao masoandro ko dia aza manamafy fo loatra fa fotoana ilan'ny namana tokoa izao ka mety aiza ho namany. Eny e. Ianao aza moa tsy manisy olana ary neny ka za indray ve ny tokony ho sarotiny a. Aleo fa hijery azy matetika. Ary iny keto avadibadika eo tsy misy farandray. Zavatra hitako tany an-tsaka ireto a. Ohatra ny nafinaritra dia netiko nody. Mahafinaritra tokoa izy izany. Ary sarina hono izany. Sary maneho faritra iray eto Madagasikara angamba izy ity e. Ala matevina nefa misy azo ipetrahan'ny fiaramanidina. Ie jereko. Aiza hono ilay toerana? Oay. Ariana koa tia nahazo andrito ny angaly a. Eny a. Tena ilaiko reto ka raha sendra misy olona manontany anao andreto dia aza tenena hoe nahita azy ianao. Fa hono e. Ary hoetindry aiza izy izany. Izay fotsy morony any a. Lasa vetivety a. Ariana nataonareo eto ka? Miandry ianao izay. Fa misy ina ry Jessica? Ka misy resaka maika atao mady aminao ny dokotera. Ka tsy afaka andrasana rahariva nga zany. Jereo nge reto olona milahatra ato reto. Tray. Fa hono tena tsy mety ange dokotera. Miatra manaina ka tsy azo andrasana ela mihitsy ko. Zany ary dia midiry. Dia lazao ny ana fa maika hiasa e. Ka lazao rery mady e. Ozy. Ary iny ty mampiana anao fa tsy lazainy izay lazainy a. Ka zavatra manahirana be nge ilay olona zaiko e. Ahoany? Tsy hitako izay hanomboana azy. Ka zavatra ina nefa zany ka? Momba antsika? Ie. Ka tsy maika nge zany. Aleo rahariva fa avelo aloha hiasa ka. Tena maika dokotera fa mety amin'ireo marary reo anie le inona e. Ary inona koa idiran'ireo amin'ilay resaka fa tsy azoko mihitsy ka? Tsy misy idirany re ilay izy fa namako nakahery aho eto aminao fotsiny izy a. Aleo fa ho tantaraiko anao dia anjaranao ny mandinika an'izay tokony ataonao. Dia fantatro koa zany nanjoan'ireo ray aman-dreniko? Tsy fantatro re a. Ny mombanao ihany no nasaina no karakaraiko dia izay. Dia filazanao azy. Nizaka tsy tia hamono olona. Nefa raha fantatry ry zareo fa tsy nahatanteraka ny baikony a dia miara fitainy ety ny amintsika. Dia inona zany no atao amin'izany dokotera fa mampitahotra nge zany ko. Tsy misy. Ohatry ny amevanonareo ery nge izy zany. Ka valeo tsotra aloha ny fanontaniako dia mahazo mandeha nareo e. Fantatrao ve hoe aiza ny tobo misy an'ireo mafiary io eto ka? Vao maika ho loza ho anao ange ny fahafantarana an'izany Rinjaka. Lazao fotsiny efa ao anaty loza ka inona moa ny olana amin'izany tsony? Lazao a? Eny ary. Raha izay ny tianao dia ho lazaiko. Nefa eo fa ho soratako amin'ity taratasy ity. Nefa dia misaotra e. Ary mahazo mandeha amin'izay nareo. Ndrema? Ahoana izay dokotera? Anjaranao no manao garde du corps an'i Jessica mba tsy ho vonoan'ireo olon-dratsy izy a. Mahazo mandro ivoan'ny vato ianao dokotera fa ataoko tsara ambiny izy. Zay fa velomary ianao dokotera. Ary andeha hoe sy tia miangalo ny manao dia maika ohatran'io e. Hitanao amin'izao fa maika ka aza-tsakanana ny lalako. Na izany aza misy zavatra tiako anontaniana andry. Zavatra inona? Anareo moa le tany atsambany atsinanana atsy e. Betsaka manana tany eo fa ahoana? Ka teo amin'ny taninareo mihitsy e. Tsy izany fa nisy zavatra diniko izay tao. Rehefa miverina tany nefa tsy hitako tao intsony ilay izy. Tsy fantatro izany Faby a. Efa ela ihany koa tsy nandalovako tany. Fa zavatra sarobidy anga? Tena sarobidy mihitsy izay. Ary mety ahitàn-doza ho an'izay nahita azy. Zany ve? Eno a. Enao koa zany zava-tsarobidy ka apetrapetraka amiko. Mety ho ireny ankizy-lalao ireny nahita an'izay ngambany. Dia asa re. Fa very raha tsy hita izay a. Fa azonao lazaina avy nefa hoe ina le izy. Ka raha hitako eny amin'ny ankizy eny dia mba afaka alaiko. Sary le izy. Ary ndray amin'ireo misy karazana puce. Puce-na telefona ve?
zavatra mirakitra zavatra sarobidy. Tsy azo kokoa zany. Eny raha mahita zavatra fafeny amin'ny egliziana dia omeko anao zany. Zay fa lasa aloha. Misaotra miangaly. Tsy misy isaorany. Tena reto sara ety amiko reto ny tadiavin'ny vaby fa aleo mahaliako fahavavy. Ary aleoko mamonjy any dokotera aingana. Dokotera. Miangaly. Mila miresaka aminao ah. Ka naiza koa zange manan'olazana aminao Manso. Ary Jessica? Tsy ho izy ka. Tsy hitako nge izay atahoranao azy. Adinao nga fa efa nahitako fotsiny ka izy iny sady masika loatra ka tsy tiako. Tsy ao re izy lasa any Amindrimana izy. Any Amindrima? Eno a. Fa ino nataony any? Tantara lava be zany fa lazao aloha ny vaovao netindre. Andraso re. Jerenao. Jereo reto sary reto. Hitany amin'ny tany Atsatana hono reto. Sary ino reto e? Dinio tsara ne tsy ilay toerana tadiavintsika ve io? Andraso hoe ty anarany ty. Jereo fa mitovy. Tena izy io ro Miangaly ahoana nahatongavan'ireto tany aminao ka? Hitany amin'ny tany Atsao reto. Nifanena tamin'ny Faby ato eo. Ary nanontany izy raha mahita an'ireto. Ny endriny amin'izany feno tahotra. Tena raharaha sarotra tokoa ty ro Miangaly sady miatsa manaina. Fa ahoana no ilazanao an'izany? Andrasany ka tantarako anao no nahazoko an'io anarany koa Losy zany. Ary toa feno tahotra tampoka teo ndrika I Faby Zay vao azoko atsaina fa olona voahiraka naramaso anareo izy. Na koa hoe mety hamono mihitsy. Tena tsy salasalana aloha fa tsy salasalana fa anisan'ireo olona ratsy io Faby. Ary mahafantajavatra. Eny nolazainy fa hoe misy piso zany hono ao anatin'ireto sary reto. Io jerena. Ie. Misy ve? Reto koa tsy piso reto fa filasy. Mety alalantsika zavatra mariny reto. Aleo jerena dia ho ito izay atao rehefa avy eo Tovoery, Manso ianao? Manahoana ndre? Salama tsara. Misy vaovao nga? Misy e. Ary andeha ho aizy indrindra toa manamboatra entany. Misy dia liako kely izay. Ka mety dia haritra tokoa zany satria toa miaraka amin'irety io tambety indriko. Miankina ny zava-misy. Lazao aloha ilay vaovao nentinao eno iny. Ka zao Miangaly miomby be ny retin'ny dada ao. Zany? Maniry tia hitandrina efa izy dia isaky makany dia tsy maintsy manontany andry foana izy. Zany zao nandalovako aty zaoko. Fa ngainao makany foana? Eno mampalero loatra izy ka tsisy mpikarakara. Tsy mahafaty antoka aloha fikarakarana azy. Sady raha nahitako masoandro ny indry Miangaly. Na dia teo aza ny... Marina ny anao e. Aleo fa andalo hijery azy ihany alohan'ny andehanako. Tena tsara zany akia. Dokotera, Manso e. Tonga aloha be anao zany Tovoery. Nizaka. Manahoana aloha manahoana? Salama tsara fa ino nataony lahy ty ka? Nitondra hafatra ho an'ny Miangaly Izay ny Miangaly aleo andeha amin'izay fa dia sao dia taraiky eo koa ny dianareo. Eny ndre dia misaotra tamin'ilay hafatra. Nilazaindry azy angano dia antsika ka. Tsy azoko. Fa inona fotsiny ary nataony teo ka? Ka efa hoe nitondra hafatra izy ka. Tsy efa nilazainanao teo ve zany? Ka hafatra inony manoatra la no ireny polisy ireny. Fa ahoana ka? Sady tsy misy idiranao ilay hafatra nentiny. Andeontsika ndefa mandeha be ny fotoana ka. Mbola andalo any amin'ny hopitaly tsika. Ka andao ary? Tsy nizaka sy Miangaly ve ireny mivoaka fitao amin'ny efitranony dady ireny. Ary miaraka zany ireny. Inona tsony koa no irarahiako an'izany Zay efa hors-jeu. Nataony tao amin'ny efitranony dady atao zao no tiako fantatra. Aleo miditra dia ho hita eo. Izy io angano vanginao tany amin'ny hopitaly io ka?
Dadany Tovoery. Dia nahoana ny vanin'olo miala a? Dokotera. Tsy misy tokony hidiranao izany e. Dia atsika izao no tokony hifantohana. Ka ary aza antsoina hoe dokotera izany aloha fa atsoe amin'ny anarako fotsiny. Miaraka angaha ianao sy Tovoery? Aza miteniteny foana re ianao ka. Asako. Sao dia ampifamototra olona eo. Efa hoe tsy misy hidiranao ny aminay. Ka izay fotsiny indray no tiako ho fantatsy eny sa tsy? Tsy tsy miaraka izay. Ary sanatria avo fa miteniteny foana ianao. Rajanonany amin'izay ilay fanontaniana lava ireny fa makaleo ka. Eny ary, tsy anontany intsony aho. Aleo ny diantsika amin'izay no aty anary. Ie, izay mihitsy. Fa mba ho aiza hono ry miangaly reny ry neny toa. Dia tsy fantatro rery le ndrema. Efa lehibe koa ka tsy voatery ilaza amiko izay tiany ale. Ka tokony nanontanianao ihany izay nalehany ko. Ka tsy izany mantsy fa misy zavatra tsy mampilamina ny saiko anie ry neny toa. Zavatra inona ry ndrema? Momba miangaly ve? Ka tidiany tampoka be tiako. Ka i dokotera koa nge lasa tsy fantatra hoe naka izy. Ka inona moa ny fandraisan'izany le ndrema? Mety samy manana nalehany izy. Tena tsy taitra mihitsy nge neny toa izany. Nefa dia misy sary mihetsika tena mandeha eto amintsika eto. Fa sary mihetsika ahoana ry ndrema? Ka mbola tsy fantatra aloha hoe iza ny rolona dia iza ny deba. Sao dia midy tamin'ny zavatra tsy tokony hidirana ny kala miangalika. Izay ange no mampanahy io. Tsy misy azoko izay lazainao ry ndrema. Ka sady io niany fotsiny ara no lazaiko anao e. Ie. Zao rery neny toa. Misy mitady amony nge dokotera. Ary isany nampanaovana hiraka io Jessica io fa tsy nanao. Dia misy mifofy ihany koa nge ny ainy. Izany nge no mahatonga anahy mitsotrana mafy io mba hiarovako azy. Samy vazivazinao koa ry ndrema dia efa tena tafahoatra ka. Ka tsy vazivazy nge izany ry neny toa fa tena zavatra mariny. Raha ohatra moa tsy mahatoky any neny toa dia anontany io Jessica aho. Dokotera mantsy tsy hita izay nanjavoniny. Ohatrany miangaly ihany koa. Ka namarina izany. Ka inona moa no tokony hidira miangaly amin'izany? Aza faly manely tsao eo ianao ry ndrema. Enga ne mba ho tsao ihany tokoa izany ry neny toa. Zay aloha fa ilozako ianao ary. Ary mba mailomailo ary na izany aza fa zay fa mbola makikotrana aloha zahay. Mba lasa iza tokoa ary tsy miangaly. Amangy andray ny elany teto. Nefa hatramin'izao tsy miverina ihany. Samba nijanona ny karakara azy ihany koa. Mety izay tokoa e. Fa ty resaky ny ndrema koa ny tolalako. Asa aloha izay famarinany. Leo aloha anao raharaha fa varina amin'ny vazivazy ny ndrema eto fotsiny. Lavitro ty ahita mitsinjo. Efa roa andro zao tsika dia mivezivezy tasy tsy nahita mangirana. Tsy naleo ihany laza tampony izy. Ka tsy azo antoka nge izany ozy izy neny. Ka inona ary no vitantsika amin'izao e. Ary inona ihany ty ataonao amin'ny telefony iny. Miangaly mafia international nge no tadiavintsika dia mitady vonjany amin'ny Interpol io e. Inona koa izany? Ka tao anatin'ny fikarohana nataoko talohan'ny nakanisantsika taty izany e. Sao dia mba misy vintana ihany. Oe, inona izany? Inonao ve izy teo? Eniko ka. Resy ty telefony ity dia ndao jerena izay mivin'ilay pobasy teo e. Misy olona miresaka izany. Mifiana tsara aloha sao dia olon-dratsy e. Oe? Inona ka? Ary tovoiry arahan'olona anankiroa mitambazy. Aleo arahana moramora izay alehany. Io fa natosiny ao anatin'ny kazo io. Oe, io kory dada. Ary tena ao izany mitazonan'izy olon'olona babiny nge e. Dia ahoana izany ataontsika? Zao miangaly andeha ezaka navitra azy loha. Ianao kosa ataovy izay azahoanao an'ireo Interpol. Izay dia mitandrema tsara sao dia tratreo koa. Tsy mety izany ry Nzaka. Ahoana e? Aleo miaraka ihany ka. Tena tsy vitako izany. Zay fa lasa. Nzaka! Tena lasa ihany izy. Angovotra be ahy izany.
Io fa misy mamaly ato amin'ilay telefonina. Anteny anglais koa izy izany. Oay. Ary tratra koa io fa natosiny eo amin'ny sovery ihany koa. Dia inona ataoko? Vonjao! Vonjao! Oay! Reny ary misy olona makaty. Tena hitany marina. Aleo mandoso-taingana ka. Tena manaraka reto izy. Aiza ny zanako? Fananina ny zanako e? Tony aloha ianao ry nenda zay efa eo am-pelantanany fitsabo izy. Finina nefa nitrangy. Ka zany hoe voatifitra teo amin'ny sandrina izy. Voatifitra? Fa ahoana koa ny tokony na voatifitra azy dokotera? Eno fa nahoana ny tifirina ny zanako ka? Tantara lavabe zany ry nenda zay ny maika aloha zao dia mila raha faran'izay aingana atao aminy. Tsy misy mitovy sokajin-draminy anefa izay rehetra eto. Rehefa avy eo manatona ny inspektera tokonareo dia ho azonao ny fandehen-javatra rehetra e. Eny ary aleo hijery dokotera hikarakara an'izany raha zany ary aloha e. Eo mihitsy ara le efa nahikoko. Tena nidika izy kala mengaly. Sa tsy maro zany raha toko. Zany diso letsy nentin'ny fitiavan-tena ka dia tsy nieritreritran'izay efa rany e. Fa taiza tokoa aloha nareo zany. Aleo ny inspektera no manazava aminareo ny tena nyzavany seho mariny. Zao aloha aleo ahody vetivety e. Eny ary. Za iandretra any sao dia misy ilanako. Ahoana zany rineny to? Anga tsy mitovy ny sokajin-draha nareo sy mengaly. Efa nisy namonjy mengaly efa nisy namera izy. Ay, iza rineny to zany olona tsara fanahy zany tsy no Jessica Ramosala. Ahoana tsara? Jessica? Ie, Jessica le vazavavinao. Pravavy izy roa. Zany hoe zanakao koa zany Jessica? Fandre mitivy adaly aiza mahazanako an'i Jessica samy zanak' Ramosala izy roa. Mahazendana koa zany io. Zany hoe raha azoko tsara zany dia tsy afaka mivady zany zay satria... Ie, tsy afaka mivady nareo satria lasa nody any amin'ny reniny any ampity izy any an-dafy zany. Tsy te hifanehatra amin'ireo olona nanaovany ratsy hono izy. Andray marina ry Tesy. Dia ahoana ty foko kely. Ka zay ny izy rindrema. Tsy efa nampitandrina anao moa tany ambolohany. Mitsakafa lehilahy rindrema. Izay asitrana mengaly koa zao ny verina. Marina sany neny toa. Alolo fahafako ny ranomasy. Mangina mihitsy. Ezaka nadino aza fa nitondra safotofoto teo amin'ny fiainako izy. Mila mandamina zany ary neny toa. Ka zay mihitsy koa ny fahendrena ry lendrema. Mandehana aloha fidio reto fanafody reto. Eny ary, ka aiza ary. Ka zay ngely efa nilazaiko neny to teo fa nisy film anandeha atao tanàna tao. So zany vao fantatra fa hikala mengaly ny rôlina fa ny deba aloha ny tena tsy haiko. Tena film gidragidra araka ny lazainy seto koa ty izy fa zany tsy niniko. Mandehana aloha jereo le fanafody fa maika ary lendrema. Lasa ary aloha e. Aiza zany? Aty amin'ny hôpitaly kia. Neny. Aty amin'ny hôpitaly? Fa manao inona tia? Marary sabona kia. Marary? Marary inona? Zany hoe voatifitra teo amin'ny sandrinao ianao. Voatifitra? Zay voatsaroako. Mbola velona. Fa ahoana? Iza manavitra? Tovery. Njaka. Aiza ry zareo? Avitra koa ve? Ie, avitra somatsara daholo ry zareo na hatramin'ireo olona izay efa noheverinao nanjavina azy. Zany ve? Ary nahoana moa no hoe noho izany na avitra azy ireo e? Za azy tia marary saika maty eto am-pandriana. Ka raha araka ny fanazavan'ny inspektera teo dia noho izany mesazy nalefa andritany amin'ny Interpol izany no nahavoavonjy anareo. Zany ve? Mba nety ihany zany le teny angleako. Za efa nieritreritra fa tsy misy fanafantsony.
Efa hoe izay ny farany. Na zany aza mba haingam-piasa ihany zareo. Zany hono izy. Mbola tsy tonga ny andro ny antsonanareo kia. Fa makahina tsara aloha fa milahatra koa ny olona te hijery anao aoko. Mbola tsy azo ampiresahana be hono ianao sy ny dokotera. Fa olona izavy ry neny. Tovohery dia ry ny dokotera nizaka dia ny ray aman-dreny ihany koa e. Te hisaotra anao daholo ny zareo e. Aleo tovohery ihany no resiko ry neny ka. Tsy te resaka manolo lava-koatra azy Lazao amin'ny dokotera Menaka fa voaraika ny fisaoran'izy ireo. Mitondra safotofoto teo amin'ny fiainako ry zareo ka tsy te eo anaminy Eny e, raha izay moa mety amindriky maka aina tsara aloha Tovohery. Mengaly. Ahoana? Ay mbola vela soma tsara koa ianareo. Eka, nisy mahery fonanavitra anay ry Mengaly Za indray. Azo ty tsy afaka metsika tampandrina ka mahery fo. Ary mba inona marina nataonao tany anaty alatany? Ka izao ry Mengaly ny verin'izy ireo injaka angamba ilay izao avy tao ndriny tonga dia nisy nakakirony. Zany? Dia rehefa tonga tany dia nijerena ka diso ny kolia. Satria izay moa no filazan'ny zareo entana tonga e. Ka azo moa dia tonga tsy nangalarina ilay kolia kia. Le tena izy io zany So fa haingam-piasa ry zareo Interpol fa ratsy zany ratsy ny fiafaran'ny tantara. Fary. Mino fa mba hiverina amin'ny laoniny amin'izay ny fiainantsika. Zany mirariana kely Mengaly. Ary mba nanao dadao? Dada? Ino Toa hoe maty ankizy nandritra ny renitsika tany anaty ala reny Zany ve? Andray. Dia iza ny karakara azy hony? Ka ny fianakaviany anga sasasasany amin'ireo zalany. Ny farana teo izany ny tantara. Ny azontsika atao zao dia mba mamantatra hoe izavytsika zanany ko. Zany ve ho vita 5 isany Zany hoe akoatrantsika dia mbola misy 3 isa dia aiza ny ahitana an'izany? Olo Mengaly ka zana sika ny fakahitako. Sendrasendra nampiaon'ny dokotera? Raha tena manao fikarohana tsika dia tsy maintsy hitatsika ireo Ohatray adiniko niteny tokoa dokotera hoe tiaona mafy amindriony izy ao ivelany ao izy zao. Ka mihitsy aloha amin'izao ry tovery Fa maninona Tsy mbola te resaka amin'ny zareo Aleo rehefa ny aoriana no hiteo miala tsiny hono hoe. Eny izay zany ndriko ty ampiresahako eletiko tokony mbola akaina tsara alohan'ny nodina. Aleo aloha andeha fa rehefa ny an-tanàna indray zany miaona Zay zany velomy tovohery. Velomy Fa ihany zany aty an-trano zany. Ka tsy hitovy mihitsy kosa aloha kiny aty an-trano sy ny tany amin'ny hopitaly Zao ndry ty efa velombelom-bola ery. Aiza le atsatra kely very raha teo iny. Ary mba iza marina ry neny zany nanome raha zany Jessica kia. Jessica ve? Ie, Jessica izy no nitovy sokajin-dra taminao. Raha tsy nisy azy aloha dia mety nanahirana ihany ny teo-pahasalamandry Zany ve ry neny? Inona hono nanosika azy amonjy Satria mpiray tamponareo Ahoana tsara? Zany Jessica Ramosala no anarany. Zanaky Ramosala koa zany izy? Eno rehefa hita amin'ny favovonjy ianao dia lasa izy. Mianatra tamin'ireo raha tsy vita noho izy Ary maniry hono izy raha mba tsy mitazona alahelo aminy tsika ka raha miverina izy indray andro any dia mba ho raisitsika ka faliana. Tantara koa zany ka tantara. Enjana Eny inona moa no hitazomana alahelo aminy Zara aza mba nisy fantatra indray zany zanaky Ramosala. Tena ny safotofoto mihitsy ny fiainantsika teo izay. Asa raha mba hiverina amin'ny laoniny amin'izay manomboka eto. Hitandry mbola misy zanaky Ramosala koa neky mifanerasera tamindry fa tamin'izy maty iny vao fantatra. Iza koa ry neny? Ifabika. Ifaby koa ve zanany? Nefa ka nanana an'izay Ifaby reny hitatsika reny? Ka zaza natsanga ny lerangah iny hono izy fa tsy zanany naterany Tena mahazendana zany. Tena misafotofoto tanteraka. Dia ahoana tokoa ny hafarany Ifaby? Toa tsy nisy naninona azy hono tsy nisy nanarakaraka Tsy tao anatin'ny risitr'ireo mafia izy.
okaloha izany resaka izany fa maka-aina tsara aloha indri atrehana any ampitso a. Sady atorokely mihitsy azy zany aloha andaminako ny saiko renenika. Matoroery aloha fa andeha tsena an'izay ho ataontsika loaka e. Ny farana teo safotofoto nosoratany Anjanofy, novelomin'io miazany rina, ny Ravo, Vanitsoa, niaraka tamin'ny Herinirina, Rakoto, Sinaizy ary Faly. Ianjary Liva nandray feo sy nanatotosa.